Dia mbola misaotra n'Andriamanitra indray tsika ry havana noho ny fitiavany noho ny famindram-pony mbola atratrarantsika indray anty alaka misy masina ity androany eto amin'izao toerana izao. Efa nitsenantsika teto amin'ity toerana ity ny Tompo. Araka ny teniny hoe tsy misy mahay manatonay ianareo raha tsy efa nitao amin'ny raiko. Andeha ame voninahitra sika. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova Tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mbola mpitombona mandrakariva amintsika ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, dia afaly mbola miarahaba antsika ihany koa, mbola tratrarantsika an'izao alaka misy masina izao, ny Pasika 420 Pasika 420. Ny Pasika dia andro anankiray atsarovana, fandalovana Jesosy, nefa ihany koa fandalovana sy ny famindram-po ho an'ny fiainantsika tsiraray avy. Hoy ny Tompo hoe naniry koa raha naniry mba hiaraka hihinana ny Pasika aminareo, dia ny mbola tsy mijaly aho. Etaeta ny Tompo zany, faniriany Jesosy zany, mba hiaraka hihinana ny Pasika miaraka amin'ny mpianatra. Andeha hamaky ny Salamo faha 7:20 tsika. Ny Salamo faha 7:20, ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faha 4 no vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Salamo faha 7:20, ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faha 4, ary eo aorianan'izay dia ny hira larana faha 4 ao amin'ny firana FPVM, dia ny andiny voalohany sy ny andiny faha 2. Ny Salamo faha 7:20, andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faha 4. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny famindram-pon'i Jehova irahako mandrakizay. Hatramin'ny taranaka faramandimby no ampahafantara ny vavako ny fahamarinana. Fa hoy izao ho vonana mandrakizay ny famindram-po, ny faminarinanao ampitoerina ho an-danitra. Efa nanao fanekena tamin'ny voadika aho,
efa nianina tamin'ny davida mpanompoka atao hoe toetra ny taranakao mandrakizay aho ka nangana ny seza fiandriananao hatramin'ny taranaka fara mandembe. Amen. Mamy ny fitianao. Andiny voalohany sy vavakisika mame voninahitra anao zahay ry tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Mame voninahitra anao eto an'izao tepolona masiny zao satria mbola notantananao indray, mbola novimbinanao indray, mbola menao hery sy tanjaka ary fahasalamana indray, mbola nafahanay namakivaky ity taona vaovao ty, na dia volana vitsivitsy fotsiny arany lasa. Migadona izao taona izao, ny volana ankalazana indrindra, atserovana indrindra, ny nanoloranao ny ainao ty ambony azy fijaliana, mba ho famonjena, ho fanavotana, ho fanafana ny zanak'olombelona andovan'ny fiainana mandrakizay. Tena fitiavany zany Jesosy, tena famondram-po zany Jesosy, zay nomenao anay tsirairay avy, matombola mirijarija may ny fanahinao manolo-tsaina, manolo-pahendrena anay, ahatonga anay ho mpandresy satria zanakao zay. Araka ny teninao hoe ny zanako, ny asan'ny tanako hadidiko ihany. Ary motsy zany ve natonga ianao nanolotra ny ainao to ambony azy fijaliana, no le fitiavana ny zanakao, ho famonjena le zanakao, hananan'le zanakao fiadanana fahasambarana, hananan'le zanakao fiadanana fahasambarana eo anivony zao fiainany zao ety atany nefa ko hatrany an-danitra. Araka ny teninao hoe andehaka namboatra fitoeranao anareo, ary eo amin'izay toerako no itoeranareo. Misaotra indrindra Jesosy, tonga eto amin'izao toeran'izao zahay, miaraka manome voninahitra anao, manatrika anay eto ianao Jesosy, indreto zay manondrika ny lohanay ka ilopeo manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka ny Fiangonana.
any amin'ny lioka toko faha2 amby roapolo. Lioka toko faha2 amby roapolo. Zay anisany atserovantsika an'izao Pasika 4 zao. Any amin'ny 17 any ka hatramin'ny 17. Hoy ny Tompo, ary tonga ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia ilay tsy maintsy hamonoana ny Pasika. Ary Jesosy naniraka ny Petera sy Jaona ka nanao hoe, mandehana ka amboary ny Pasika ho antsika. Ary hoy ireo taminy, aiza no tianao hanamboarana azy? Ary hoy izy taminy, indro raha miditra ao an-tanàna ianareo, dia isy lehilahy mitondra sy ny feno rano hifanena aminareo, manaraha azy any amin'ny trano izay idirany. Dia lazao amin'ny tompotrano hoe, izao no lazainy ny mpampianatra aminao, aiza no efitrano iarahako mihinana ny Pasika amin'ny mpianatra. Naniraka ny mpianatra roalahy Jesosy. Ary efa naniraka ny mpianatra roalahy izy, mandehana makeroa andry vohitra iroa ianareo. Ary efa tonga ao anatin'ny vohitra io, ahita lehilahy anankiray mpatsaka rano. Rehefa mahita azy ianareo, dia manaraha azy. Ary efa manaraka azy dia anontany aminy hoe, aiza ny toerana iarahako mihinana ny Pasika amin'ny Tompo izy. Dia natorony ny efitrano anankiray, efitrano malalaka, efitrano efa voavoatra, efa voaomana, iarahana ihinana ny Pasika amin'ny Tompo. Araka ny voalazan'ny tantara ary havana dia mandraka kehitriny dia mbola mijoro ao zao trano zany, izay efa 2 taona mahery. Ary ao anatin'izany mbola atserovana, marina fa efa koka, efa ratsiratsy, efa robaka hatramin'ny tafo. Betsaka ny kristianina, betsaka ny mpanompon'Andriamanitra mbola mandeha mitsidika, mamangy an'izany toerana izany hoe tetony no niarahany Jesosy nihinana ny Pasika tamin'ny mpianany. Teto amin'ity toerana ity, zary fahatserovana sisa. Teto amin'izao toerana izao, namelarana ny latabatra. Teto amin'izao toerana izao no nikarakarana ny sakafo mba iarahany Jesosy hihinana miaraka amin'ny mpianatra. Fahatserovana ho iaho, ry havana, ny zavatra mahagaga, mahavariana ny fitondran'Andriamanitra. Dia mahagaga sy mahavariana dia ity, lehilahy anankiray mpatsaka rano. Ahoana ny hamantaran'i Jesosy hoe eo amin'ny vohitra io isy lehilahy atsaka rano, dia manaraha azy. Dia rehefa manaraka azy ianareo, dia anora anareo ny efitrano izy. Ahoana koa ny hamantarany hoe misy efitrano ao ambony ao, efa misy latabatra, efa voavoatra. Mahagaga ny Andriamanitsika, tena mahagaga ny Andriamanitsika. Ary marina raha-baky teny le tenin'ny soratra masina manao hoe anontany sy izay rehetra eo aminy, anontany sy izay rehetra eo aminy. Izay koa ny hitodiako ny fiainantsika androany eto amin'ity toerana ity, hitodiako ny fiainantsika tsirairay avy. Ry havana, fantatr'Andriamanitra amin'ny atsipria ny fiainanao
ny tolokonao, ny ranomasonao, ny adinao, ny olana menjady eo ny fiainanao. Fantatra Andriamanitra amin'ny atsipiriany zany. Na dia tsy miloka aza ny vavanao, na dia tsy mbola niteny akory azy ianao, fantatra Andriamanitra amin'ny atsipiriany zany. Faharoa, mahagaga koa ty Andriamanitra ity. Fantany hatramin'ny fananan'ilay mpatsaka rano anie. Manana trano io, manana efitrano io, misy rihana efa voavoatra ao ambony ao. Ianao koa torak'izany. Ny aminao rehetra, fantatra Andriamanitra amin'ny atsipiriany. Tena fantatra Andriamanitra amin'ny atsipiriany fiainanao. Izay no mahatonga anahy hitarika ny sainao androany ao anatin'izao fahatsiarovana n'izao Pasika zao. Ny olana sy ny ady izay mitambesatra ny fiainanao, eto amin'Andriamanitra zany, fa hain'Andriamanitra ny manasitra anazy ao anatin'izao herinandro masina zao. Ny toloko sy ny sainto izay mahazo anao, eto amin'Andriamanitra zany, fa hain'Andriamanitra ny mamafa ny ranomaso latsaka sy manasitrana ny fo maratra. Hira 444, 444, ny andiny voalohany ataontsika. Efatra amby efapolo sy efajato, ny andiny voalohany ataontsika zany hery zany. Reraiko feno andro ity ny zanakao, ny foko dia mahantra raha lavitra aminao, fa tany karakainy izao tontolo izao, ka reraka ny aina miataka aminao. Ity ny zanakao, ny foko dia mahantra, fa tany karakaina. Andriamanitra ho amin'ny aminao rehetra, ny olana sy ny ady izay mitambesatra aminao, ny fifoazanao maraina, ianao alipandry, mikariko izay zavatra mety mahasoa eo anivon'izao fiainana izao, nefa indrisy toa mbola tsy misy ihany masoandro mihiratra. Ny Tompo no miantsa anao androany, avy manatonaamika anareo miasa fatratra sy mavesatretana, fa nomena re fitsaranao. Nivezivezy aho nikaro javatsoa, izay rehetra hita nandramako avokoa, nandany taona maro nanara tsitrapo, kanefa tsy nahazo izay nahafapo. Ny andiny faharoa. Yeah.
nigadona ny tamin'ny 5 ora sasany ariva nipetraka nanodidina ny latabatra ny mpianatra 12 miaraka ihinana ny pasika amin'ny Tompo. Ny karakaraina ny sakafo voalahatra eo ambony latabatra. Nigadona ny tamin'ny 9 ora nanomboka amin'izay ny fiderana faly Jesosy. Iaraka ihinana latabatra amin'ny mpianatra na dia efa tsinjony azy fa ity fotoana ity no ora farany. Efa tsinjony Jesosy fa ity ora ity no ora farany izay rany amin'ny mpianatra izay nahatonga azy ny faly mba iara-ihinana iaraka isakafo amin'izy 12 mirahalahy. Nideran'Andriamanitra ika fiderana ho fanomezam-boninahitra ny Tompo tena nioby nankalaza ary tao anatin'izany feo zany dia ny voalazany tantara tena tsy misy feo ohatran'izany. Hira mirondrona ka teraka rabaky teny le hoe mamaky tafitrano. Ary zay ny voalazany tantara fa naharombaka ny tafo zay voalazako teo ambony. Tena ny hira, tena ny dera, tena nankalaza n'Andriamanitra ho fanomezam-boninahitra azy fa lehibe loatra izy. Dia namaky ny salamo zay rahantsika mamaky mijery zany salamo zany. Ny salamo fa 5:100. Ny salamo fa 5:100. Niarahan'ny oby, niarahan'ny dera tamin'ny Tompo tao anatin'izany ika fiobiana zay nataony zany. Ataotsika iarahantsika mamaky zany eo am-pitsanganana no iarahantsika mamaky an'izany salamo zany. Ny salamo fa 5:100 ovakitsika ny 9 aloha ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova azy izahay nomena voninahitra fa ny anaranao ihany noho ny famindramponao. Nahoana no nomanonja manao hoe aiza ny Andriamanitray nefa ny an-danitra ny Andriamanitsika. Efa nanao ny sitrapony rehetra izy, ny vola fotsiny sy ny siny rehetra amin'ny tanan'olona. Manambavy izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manatsofina izy fa tsy mandrena, mananaorina izy fa tsy manombola, manatanana izy fa tsy mandray, manatongotra izy fa tsy manday, ary salamo zany tena fiderana fiobiana n'Andriamanitra. Marina fa nisy ny esoeso sy ny latsalatsa teny an-dalana nanarana ny Tompo. Nisy ny esoetso sy ny fanarabiana tena ny fanarana an Jesosy araka ny voalaza eo ny 2. Nahoana ny jetolisany manao hoe aiza zay Andriamanitray, aiza zay Andriamaniny, mahavonjy azy ao anatin'ny fahoriany ve, mahavonjy azy ao anatin'ny antony ve, mahavonjy azy ao anatin'ny sedra maro samihafa zay ho lalovany ve. Ohatra ny tehana hoe ny Andriamanitra reo tsy Andriamanitra tsy mahavita azy, ny Andriamanitra reo Andriamanitra tsy mamaly vavaka. Dia hoy ny Tompo tsy marina zany. Fa ny Andriamanitra zay ivavahanareo ny sampy resantsika io. Ny Andriamanitra zay ivavahanareo isampinareo io manambavy fa tsy miteny,
mana maso fa tsy mahita, mana tsofina izy fa tsy mandre, mana norona izy fa tsy manom-bolo, mana tanana izy fa tsy mandray, mana tongotra izy fa tsy mandeha. Zany ny Andriamanitra ny sampy. Nahoana mbola hifikitra amin'izany sampy zany tsika? Zay Andriamanitra tsy manom-bolo, Andriamanitra tsy mandeha, Andriamanitra mety hita maso fa tsy mahavonjy ao anatin'ny fahoriana, fa na mahavonjy aza mety mielona sy mandalo ihany, mielona sy mandalo ihany. Zany natonga ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy, niika ny hira fiderana. Jesosy mpanjaka malaza, ny tompo mpanjakanay. Ny antony nahery izy teo amin'ny lalana maro samihafa zay nizorany. Ka na inona olana, na inona ady, na dia ny tafio-drivotra sy ny ranomasina aza ny sahota dia mbola nitsahatra ihany rehefa nanangatanana ny tompo. Isarioko ny sainao ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny ady, manomeza voninahitra an'Andriamanitra. Miraha hira fiderana, fa na dia ny hira sy ny fanomezanao voninahitra an'Andriamanitra aza dia efa mampisava ny olana sy ny ady izay lalovanao. 1:100 ny andiny voalohany ataontsika. Jesosy mpanjaka malaza. Jesosy mpanjaka malaza, no tompo mpanjakana, mahery sy tsara indrindra, ka izy no arona, endrika ankalasana, no ny heriny. Jesosy mpanjaka malaza, no tompo mpanjakanay, mahery sy tsara indrindra, ka izy no aronay. Mahery ianao Jesosy. Ny Andriamanitra dia Andriamanitra mahery. Ny Andriamanitra dia Andriamanitra mamaly vavaka. Mahita ny olana sy ny ady maro samihafa zay lalovanay. Jesosy, na inona tokoa ny olana ny tarainanay taminao, mbola niaino anay ianao. Tsy mbola namelanay irery ianao, tsy namelanay ravoravo tanany ianao, tsy namelanay tanondrika ianao, tsy namelanay nangaiay ianao, fa mbola nitsinjanay foana ny masonao. Na dia olona tsy mendrika aza. Deranao zay Jesosy, satria tena Andriamanitra be fitiavana ianao. Misaotra indrindra Jesosy, noho izany fitiavanao zany, noho izany famondram-ponao zany, fa tena Andriamanitra mamindra fo ianao. Andriamanitra mamela heloka ianao, ary mihevitra ny fiainana isanandro isanandro, na dia zanaka mania sy aza. Misaotra Tompo.
atolotra anao ndera sy ny aza ary nyvoninahitra efa noatra amin'ny taloha zany ka mbola anao mandrak'izay misaotra Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Ny Pasika araka ny voalazantsika tany ambony dia andro fandalovana. Voalaza any any Exodosy 12 any zay tantara manambara mampatsiahy ny Pasika jiosy zay nilalovana tamin'izany fotoana zany. Zanak'ondry no novonoina, ary zany zanak'ondry zany rehefa novonoina milohan'izay aloha nasaina nivonina ny zanak'Isiraely mba samy aka ny zanak'ondry tsirairay avy. Ary zanak'ondry dia hovonoina atsatsika amin'ny afo, ary efa atsatsika amin'ny afo zany zanak'ondry zany dia mandalo eo an'izany ny tanany tsirairay avy, mandalo eo anatin'izany afo zany ny tanany tsirairay avy, misalovana eo amin'ny afo, antony ho famelana ny heloka. Ary zay tanana nandalo tamin'izany fotoana zany araka ny voalazan'ny tantara dia nahazo ny famelan-keloka tao anatin'ny Pasika jiosy, nahazo ny famelan-keloka. Ilay zanak'ondry natao fanatitra taty aoriana, ny zanak'ondry izay nosoloana ny tenan Jesosy zay ho antsika amin'ny fandraisana fanasan'ny Tompo. Araka ny voalaza teo ambony dia niodidina teo amin'ny latabatra ny mpianatra, iaraka ihinana, iaraka isakafo amin'ny Tompo. Nivelatra teo an'izany latabatra zany ny mofo tsy misy masirasira, ary araka ny voalaza dia tsy misy leviora. Zany mofo zany araka ny voalaza mafy, na hoanina aza tena mafy, ohatran'ny tsolaitra ny ihinana n'izany mofo zany. Manambary zany ny ady zay nilalova ny zanak'Isiraely nandalo olana teo ambanin'ny fanandevozany Egyptianina, tena nijaly, nandalo fahoriana, ady mafy no nosedraina, miasa mafy, sakafo ambany fohitra, tsy afaka manoatra na inona na inona, nareraka aza tsy afaka mitaraina, navizaka aza tsy afaka miantso namana. Fahatserovana n'izany indrindra ilay mofo masirasiro. Teo anilany koa misy le vera, misy ny ranon-tsira zay milaza hoy ny tenin'ny soratra masina fa manambara ny ranomaso ny zanak'Isiraely zay nandalo ady sy nandalo fahoriana nandritra ny 700 taona nitomany, satria napahoriana, nandevozina, tsy mba nanana zo, tsy nanana fahafahana, na misy ny etaeta sy ny faniriana aza, tsy afa manoatra tao anatin'izany fandandevozana nahazo azy zany. Ranomaso tao anatin'izany, nefa na eo aza ny ranomaso tsy afaka makaiza, fa ny asa tsy maintsy atao, ny iraka tsy maintsy tanterahana. Zay ny voalaza ny tenin'ny soratra masina, zany voalaza. Dia ana mangidy zay tena rabaky teny amin'ny fiainantsika mahazatra hoe
misy miteny mangidy ny fiainana. Le mangidy ho an'ny olona miteny hoe mangidy ny fiainana dia olona tsy mahita ny tsirony mihitsy eo an'izao fiainana izao. Nivoaka ny trano maraina, mody alipandry, tsy mitondra tanapolo nentina mody. Tsy misy hafan'izany reto zanak'Israely reto. Tena manompo, manao ny ainy tsy ho zavatra, manotona ny heriny rehetra. Tao anatin'ny 400 taona. Fahoriany zany. Fahoriany zany. Itsika ngamba raha mety manompo ao anatin'ny 2 andro na ao anatin'ny 2 andro, tsy mihinan-kanina, tsy mandray vola, dia efa mitaraina. Tena efa mitaraina amin'ny akonana sy ny fianakaviana. Tsy mahay ananany koaniny izay. Nijaly lalovan'ny fahoriana ny fiainanay. Raha mba misy azo atao, vonjeo. Ny zanak'Israely nefa tao anatin'ny 400 taona nandalo ady sy fahoriana tahaka an'izany. Fijaliany zany ry havana. Tena fijaliany zany. Ary zany indrindra, nizao tandindy nizao sakafo nivelatra ho fanasana izao, dia le mofo tsy misy masirasira, ny vera misy ranontsira, araka ny voalaza teo hoe ranomasony zanak'Israely. Inona ny mba havalitsika? Zany fitiavan'Andriamanitra zany. Nisy kapoaka nivelatra teo, ny kapoaka fisaorana. Zay ny kapoaka voalohany. Tao fa tandindona sady, tandindona sady, fa nenon'Andriamanitra ny vavaka, nenon'Andriamanitra ny fitarainany reto zanak'Israely reto. Ary io kapoaka io, le kapoaka ny fisaorana, manambara fa tafita ny ranomasina mena ny zanak'Israely. Tafita ny ranomasina mena ny zanak'Israely. Ady ane ny lalovana tao anatin'izany, toloka ane ny lalovana tao anatin'izany. Ny fahavalo manenjika ao ariana, miaraka amin'ny kalesy, miaraka amin'ny fitaovam-piadiana. Rehefa nitsangana ny tanan'i Mosesy, nikapohana ny ranomasina, lasa tany maina. Manoatra noho izany ny Andriamanitra ao. Manoloana ny adinao, manoloana ny olanao, tsy mila manangatana, tsisy tena tsangana intsony, fa ny vavaka no asandratsika, ny vavaka no ataotsika. Fa Andriamanitra mihitsy no efa miteny, fa tsy lalidalovana ny sofiko, fa mandray. Ary ny tanako tsy foy fa mahavonjy. Nahoana ianao ny tsy miantso azy? Nahoana ianao ny tsy miantso azy? Fa mbola tsy niova Andriamanitra, tsy mbola niova ny teniny, tsy mamitaka. Araka amin'ny teniny hoe, antsoy aho dia hovaliako ianao, ary eneoko zava-magaga saro-patarina zay mbola tsy fantatrao. Ny kapoaka faharoa dia ny kapoaka ny fahasoavana. Tonga ihany mantsy, tafiditra ihany mantsy tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely. Na dia teo aza ny ady, na dia teo aza ny ady mafy natrena teny an-dalana, ny fanomezan-tsiny tany Mosesy, rehefa tsy misy ny rano, tsy misy ny haniny, ohatra ny monimonina hoe nalena ihany nandevoziny Egyptianina, nalena ihany ny toetra tany, fa farafaratsy ny tany, mba nisy sakafo kely, na dia ny raim-bava aza. Aty tsy misy rano sotroina, aty tsy misy haniko hanina. Toloko ny zanak'Israely zany. Zao anefa, Andriamanitra tsy mahazaka ny fahoriany reto mpanompony reto.
tsy mahazaka ny fahoriana Andriamanitra, tsy mahazaka ny fahoriana, ary zay no nahatonga azy nanome baika amin'ny sesy, ka na dia ny vantolampy azy no kapohana, ny voaka rano, ny voromanidina no baikona ho lasa sakafo. I olana mianjady any fiainanao io koa, misy zavatra azon'Andriamanitra baikona tompoko hamonjena anao, misy zavatra azon'Andriamanitra baikona navotana anao, fa ianao manamafy fo, ianao mininkipy, fa raha mba miantso ny anarany ianao, raha mba manome voninahitra azy ianao, hamonjy anao Andriamanitra, satria izy nefa miteny hoe manana ny lalana heverana anao aho, dia lalana hitondra fiadanana fa tsy loza. Zao Pasika 422 zao no anokafan'Andriamanitra ndray ilay lalam-baovao, lalana fiadanana eo amin'ny fiainanao manokana, raha manaiky anao androany, hiverina, hitododo, ka anao dina sy voady amin'ilay tompo sy mpanjakanao, fa Andriamanitra mahery, ny Andriamanitra ao. Ten'Andriamanitra be fitiavana izy, tsy mahafoy anao, tsy manadino anao mandritra ny androm-piainanao rehetra. Zay ny Pasika, fahatserovana teo an'i Jiosy. Fa izao kosa hoy ny Tompo, izaho indray izao ny zanak'ondry, lay ho vononao anareo, ka na dia aretako ny mafy azy, hamonjeko ny elokareo, tsy mampaninona. Fa hoy ny Tompo, ny nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro, ary zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Ry mpamonjy Pasika 422, tianana fiainana mandrakizay ve ianao? Tianana fiadanana ve ianao? Tianana famindram-po ve ianao? Le Andriamanitra zay mitaona anao ka miantso anao eto androany no miteny aminao hoe anaka, ny nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro, ary zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako androany anana fiainana mandrakizay. Anaiky an'izany ve ianao? 700 nataontsika, 700, ny 9 sy ny 9 isainsainantsika zany fitiavan'Andriamanitra zany. 700, ny 9 sy ny 9. If I was
Jesosy. Fitiavana lehibe no nataonao taminay. Tena fitiavana Jesosy no nasetrinao ho amonjena anay, hanavotana anay. Eny, fa na dia hiahatra amin'ny ainao aza, efa tsinjonao ane Jesosy eo. Ny fahoriana zay ho diavinao, ny lalana zay ho sedrainao, efa tsinjonao zany. Zany natonganao nikikika hoe raikeo esory amiko ty kapoaka ity, nefa aoka tsy nisitrapoky natao fa nisitrapona. Ohatra ny tehiteny ianao Jesosy hoe Andriamanitro, nga tsy misy lalakafa azo amonjena an'ireo zanako ireo, nga tsy misy lalakafa azo atao mba navotana ny fanahy, ialany ao anatin'ny fahotana, ialany ao anatin'ny fanangejany devoly, tsy misy lalakafa ve? Ohatra ny tehiteny an'izany ianao. Nieretanao ihany zany, araka ny teninao hoe aoka tsy nisitrapoky natao fa nisitraponao. Tia anay mantsy ianao, tia hamonjy anay, tia hanafaka anay. Misaotra indrindra Jesosy no zany fitiavana sy ny famindrampò lehibe zay mbola homenao ny mpanomponao tsiraray avy zany. Misaotra Jesosy, ho dia ray ny anaranao. Amen. Petraka ny Fiangonana. Nigadona tamin'ny valoral, ary tao anatin'izany andro zany, tao anatin'izany valoral izany, efa nanafatrafatra tamin'ny mpianatra Jesosy. Nitodika napahery ny mpianatra Jesosy, araka ny voalazany amin'ny Jaona 4:12, nitodika tany. Aza malahelo ny fonareo, mino an'Andriamanitra ary mino ako, fa ohatran'ny raikeo misy toerana maro. Fa raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho, fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo. Andeha hanamboatra fitoerana ho anareo. Andriamanitra ry havana, mikarakara ny amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Tsy ny amin'ny fialantsika eto amin'ity tany ty ihany ny fikarakarana zay ataony, fa na dia ny fiainantsika andavanandro aza mikarakara izy. Ny asanao, ny fivelomanao, ny fianaranao, tsy adinon'Andriamanitra io rehefa miantso azy ianao, sambatra ianao fa zanaky ny mpanjaka. Ary raha zanaky ny mpanjaka, andova ny fiainana mandrakizay, manana lay lova tsara indrindra, lay efa voavoatra ho asy ho anao any an-danitra any. Hira 5:118 ihany. Tsara lova ry Jesosy ny mpanota voavitrao, fafinainana soa amboarinao ao. 1:1.
izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Eo ny 9:20 ao amin'ny jaonny ihany mbola nitenenan'ny Tompo hoe handeha aho, tsy ho eto aminareo intsony aho, nefa na dia tsy ho eto aminareo aza aho dia tsy hamela nareo ho kamboty aho, tsy hamela nareo ho kamboty aho. Arabaky teny riavany zany kamboty zany, tsy manandray hitarainany zany, tsy manandray ny talaony zany. Raha misy zavatra iriny, raha misy zavatra tadiaviny, raha misy zavatra mbakatsahany fony, raha mangataka aminao izy androany, manome anao. Mangataka aminao izy ny ampitso, mbola manome anao. Fa raha tonga ny fanoteliny sy ny fanonefany, dia ohatra ny efa ileo manao hoe ny anareo kosa fo lava. Mandehana mba mikarama, mandehana mba mitady, tsy zany ny any Jesosy. Tsy hamela nareo kamboty aho, hita ny fahorinao, hita ny adi-tsainao, hita ny tebotebonao, fampetrao amin'ny fiainana ray amanontolo. 7:16 ny 9:1. Aza manadino ary mpiaino vavaka, aza mba manary ahy analavitra anao, mitodia ry mpanjaka ka jereo ny olonao. Aza manadino ary mpiaino vavaka. Izy ao amin'ny jaona toko 5:10. Irahantsika mijery zany jaona toko 5:10 zany. Dia vakitsika ny 9:9. Irahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo zany. Jaona toko 5:10 dia ny 9:9. Rehefa hita dia irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsy anareo ny fidy aho, fa izany ny fidy anareo, ka manendry anareo mba handeha sy hamo ary mba hareta ny vokatra reo, ka omeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anareo. Aionana ino. Zava-dehibe zany. Tsy anareo ny fidy aho, fa izany ho ny fidy anareo, mba handeha ianareo, hamoy ianareo, ary haharitra ny vokatra reo. Nefa izao koa, ny rainareo izany an-danitra, hanome ianareo izay rehetra angatahanareo, omeny rainareo any an-danitra izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako Jesosy. Ampiasao zany. Nahoana mitoetra ao anatin'ny fahoriana, nahoana mitoetra ao anatin'ny fijaliana,
Andriamanitra mihitsy nefa miteny aminao hoe hanome anao zay angatahanao aho, hanome anao zay angatahanao aho. Antsoy Andriamanitra, antsoy Andriamanitra. Fa ny Andriamanitsika Andriamanitra manatsofina, Andriamanitsika Andriamanitra mandre, ny Andriamanitsika Andriamanitra mahita ny ady sy ny olana zay ho lalovanao. Mandehana tanterao ny asan'Andriamanitra, aza mierikerika intsony, aza mangatakandro intsony, aza mieritreritra ny amin'ny ampitso anio. Tanterao ny asan'ny Tompo, ataovy ampitiavana, fa mahita ny ady sy ny olana mitambesatra ny fiainanao izy. Ka rehefa mitarainy ianao dia amaly ianao Jesosy. Andeharintsika iaraka iredona ny ravalampitelopolo sy eninjato, ny andininy voalohany. Ry Jesosy mpamonjy malala, indreto ny mpanomponao, raha misy izay makahala, mahatoky fa manana anao. Jereo, jereo, fa vonika anaraka anao ny andininy voalohany ihany. Farany. Nitodika tany an'ny mpianatra Jesosy. Le mpianatra efa kotsany ranomaso, votona alahelo, satria isaraka amin'ny mpamonjy, isaraka amin'ilay mahery zay namany olana sy ny ady zay nitambesatra teo amin'ny fiainany. Nampahery azy ny Tompo. Araka ny Jaona 9:17, izaho milaza marina aminareo izy, fa mahatsara aminareo ny fialako. Mahatsara aminareo ny fialako, fa raha tsy ala aho, tsy ho avy aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho dia hirahako aminareo izy. Hitaridalana sy hampafantatra nareo ny marina rehetra. Antsoy izy mba piariko eo ny fiainanao. Fa efa miantso azy sika dia manatanteraka ny teny fikasany amintsika Andriamanitra. Nitodika tany amin'Andriamanitra Jesosy. Ao an Jaona 7:1. Rehefa nilazainy Jesosy zany teny zany araka ny voalaza, dia nanandratra ny masony ho any amin'ny lanitra izy ka nanao hoe, raikio tonga ny fotoana mahakalazany zanakao, mba hakalazany zanakanao. Ny 5 ary ankehitriny raha io mahakalaza amin'ny tenanao, any voninahitra zay nirahako na niaraka taminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Fitiavan'Andriamanitra zany, tena vavaka ho antsika pino, ho antsika kristianina zay mbola velonaina amin'izao ora sy fotoana izao. Tsy eto amin'izao tontolo izao intsony aho, hoy ny Tompo, fa ireto no eto izaho sy anao zany. Izaho makany aminao, ray masonao, betsaka ny ady mety lalovan'ireo. Indraindray ireo mety mierikerika, indraindray ireo mety mani, fa ny vavaka aminao kosa raha io
tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba hirayahany izy rehetra tahaka ny mahiray antsika. Fitiavan'Andriamanitra zany, tsapanao ve zany? Mandraka kehitriny Andriamanitra, mbola mivavaka ho asainao, mbola mitaraina eo akavanany ray manao hoe raikeo. Olona naniry eo, olona dany reo, mbola mierikerika ireo, mbola nofy ihany reo, fa saingy zao mamelany elony, mamelany elony, mamelany elony, fa tsy fantany izay ataony. Vavaka Andriamanitra zany, izay mbola nivavaka ho azy ianao ankehitriny, raha eo mamelany elony, fa tsy fantany izay ataony. Tsy fantatra hoe tena tsy fantatsika tokoa ve zay ataontsika? Sa itsika ny mininkipy? Tsy fantatra hoe tena lalandisy tokoa ve ny zoratsika? Sa itsika mihitsy ny manamafy fo? Na izany azy, na izany azy ary mpamonjy pasika 424, mbola nivavaka ho anao Jesosy, mbola mandohalika ho azy ho anao Jesosy, raikeo mamelany elony, fa tsy fantany izay ataony. Tsy fantany, tsy fantany, tsy fantany izay ataony. Andriamanitra, iritsika mbola hitantana andihatsika, anome hery sy tanjaka ao antsika mandritra ny androm-pahavelomantsika, ary ny angatantsika amin'ny Tompo mba natanterahany teny manao hoe mba ho tahaka ny fambombany reneko ny zanany ambany elany no mbola ambombany atsika, ka naiza naiza lalana izorana mbola hitalo sy hivavaka amintsika hoe mba voimby no ny dianay Jesosy, mba tata no ny dianay Jesosy, mba ho tafita ty sambo kelinay ty, ka andova ny fiainana mandrakizay dia ho an'le toerana efa voavoatra zay efa nomaninao araka ny teninao hoe andehaka namboatra fitoerana ho anareo. Ataontsika mpitsanganana ny hira 720 ny andiny voalohany, dia tsy mipetraka tsika raha tsy vita ny vavaka. Fito amby roapolo sy eninjato. Vimbiny tsara izay ry Jesosy tomponay, mba tsy ho diso lalana aty ambony ranobe. Jesosy io, zany ny etaeta sy ny fanirinay. Vimbiny tsara zay Jesosy, sakambiny zay Jesosy,
tatamidianay Jesosy fa rano be mangeny eny zao diavina izao. Raha tsy miaraka anao zay mety ho fefika, mety ho letika ny sambo kelinay. Raha tianao Jesosy ka hiletika ny sambo, inona ny anjoanay? Inona no anjoanay Jesosy? Very le toerana zay fanomaninao, tahaka ny toeran'ny Jodasy. Efa niongana ny seza, efa voafatotra rojo vy, tsy afaka ovahana intsony. Jesosy, tsy mba zany zay, fa niangatanay aminao, vimbino zay, irao ny fananao masina, ampatsiahy anay isanandro sanandro, hibitsika aminay isanandro sanandro, ananatra anay isanandro sanandro. Atonga anay Jesosy io, atonga anay Jesosy io, ho tena zanakao, ho mpanomponao, andova ny fiainana mandrakizay. Very anay zay Jesosy, very anay zay Jesosy raha misaraka aminao e. Very anay zay Jesosy io, very anay zay Jesosy raha tafasaraka aminao e. Mengavy anao an-tanany roa aho, ho an'ny mpamonjy Pasika 420 androany. Mba hisy fiovana mahery vaika androany Jesosy. Ka ity Pasika taona ity, mba hampiova ny fiainanay, hatonga anay olom-baovao indray, ho zanaka vaovao indray. Zany nangatanay aminao Jesosy, ka tsy andalo fotsiny izao Pasika izao. Ananany zanakao fifaliana, ananany zanakao fahasambarana, ananany zanakao fiadanana. Tsy ho veromaina ny ranomasy zay nalotsakao, tsy ho veromaina le ranao zay nitete tao Getsemane. Tsy raha mitete itsony ane Jesosy ny raha tao Getsemane, fa tena raha nijininika ane Jesosy le tao Getsemane. Hamonjena anay, hanavotana anay, handova ny fiainana mandrakizay. Jesosy io, azariny zay, azariny zay fa very zay Jesosy raha tafasaraka aminao, very zay raha tafasaraka aminao. Fa niangatanay aminao, aoka ianao niaraka aminay mandrakariva mandritra ny androm-pahavelomanay. Aza mafoy anay Jesosy, fa mba tanterao ny teninao hoe anaka, mandra-pahantotra aho, mandra-pahafotsy ny volonao, za ihany nikarakarana. Na dia mitana rano azy ianao tsy hanafitra anao aho, na dia mitany afo azy ianao tsy homay, fa ny sandriko mahery, mbola mambomba sy mampahery ianao mandritra ny androm-pahavelomanao. Dia misaotra Jesosy, misaotra Tompo, hoderaina ny anaranao. Amen. Isambatra Jesosy raha miaraka aminao. Andiny voalohany ihany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery ihany. Haleluia. Masina, masina, masina Jehova Tompo maro, endriky ny voninahitany rehetra. Amen. Dia miara-potsika
rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nahatratra izao alaka misy masina iraisantsika latabatra amin'i Jesosy zao. Tonga eo amin'ny fotoana fanatitra isika ry havako, fanatitra anankiroa no atao anatin'izay dia mangataka ny zanantsika anatanteraka ny anjara irany. Yeah.
dia mbola mpifaliana trandry ava-malala ny rabanantsika rehetra nahatratra izao alaka misy masina izao dia mba hahita ny voninahitr'Andriamanitra avokoa ny isika rehetra. Dia toy izao indray ny voady masina vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra betsaka Jesosy ny amin'ny fitahinao, narotsaka aho taminay, tiany apahany tamin'izay nomena ho anay vola 35 000 ariary ka 5 000 ariary ho an'ny dada, 5 000 ariary ho an'ny pasteur any ambanivohitra, 5 000 ariary ho an'ny manitra, 5 000 ariary hanamboarana ny WC, 5 000 ariary sezany deuxième, 5 000 ariary radio fiotazatsoa, 5 000 ariary pasteur afanantenana fitambarany 35 000 ariary. Dia raha Jehovah tsara izy misaotra anao raha mbola tratra izao pasika izao indray 15 000 ariary ho an'ny dada. Alatsinainy teo ao dada, nofo rehetra dia omenany dada, nanolotra vola 500 ariary ianao. Sakafo mpitandrina miofana 2 ariary. Tompo, indro atolotra anao ny fahafolon-karena voaray androany, misaotra Tompo 4 000 ariary, 20 000 francs. Voninahitra an'Andriamanitra ireriany, indro ny apafolo ny atolotra anao mba atao ohatranonao ray sy favokatry ny fo 15 000 ariary. Jesosy ampandehan'ny tsena fa tsy mandeha mihitsy 10 ariary. Sotra Jesosy fa nomenao izay nangatahanay ka indro manolotra pahany ho anao vokatry ny fo raiso, tia ny volanaovana ny asanao 40 000 ariary. Fa izahay sotra ny Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay. Aleloia. Sotra Jesosy tamin'ny nanasitrananao an'ny mama, indro ny vola 1 ariary atolotra ho anao. Indro indray Jesosy ny ampahafolony varotra izay nomena ho anay androany, raiso Jesosy fa vokatry ny fo 5 ariary. Sotra betsaka Jesosy fa tsy navelanao irery izahay na dia tsy hanasa aza izahay mivady ity misy vola 1 ariary hanaovana ny asanao, dia mba mangataka asa Jesosy izahay hanaovanay ny asanao ampifaliana fa tsy ampisetona voninahitr'Andriamanitra. Nanolotra vola 1 ariary. Sotra betsaka Jesosy malalako fanovonjenao, nafahanao, nisitranonao, ary indrindra nomenao famindram-po, famelan-keloka ao ka afaka ny gadra sy ny fatotra nangejay. Iteo Jesosy fa vonina hanompo anao, anaradianao Jesosy io, raha kofondranao soa ao dia hanolotsaina ay mandrakariva anao 35 000 francs ho an'ny dada. Na nofy ao any nofy rehetra moa dia omenany dada foana ihany vola 2 ariary. Sofa efa andalam-pahazitranana sady hitako fa nisy efa maina miofaka ny fery tao amin'ny tenda. Sotra Jesosy noho ny fitahinao ay ny ankohonako izahay Jesosy dia mbola vonina ny hanompo anao hatrany, indro misy vola 1 ariary omena ny manitra ny Fiangonana Je t'aime Jésus vola 1 ariary. Dia izay indray ny voady masina izay miisa 740 namarina trano zany fa miasa mamaly vavaka eto amin'izao toerana mahasin'izao ilay Jesosy tsika, satria efa vita ny fanatazana ny fanatitra dia ho ataony fanolorana izany voninahitra teo an'Andriamanitra ireriany. Sanga sika hanolotra ny fanatitra.
izany fitiavanao anay taloha izany no mba hitiavanay ianao ihany koa, ka nanoloranay izay sombitsombony avy aminao ihany mba hampandrosoana ny asanao ety amin'izao tontolo izao. Ary ambonin'izany ny fonay Jesosy tena voainay midanadana hidiranao dia manjakao Jesosy Tompo malalanay. Dia ny anaranao Kristy no anankinana mivavakay misaotra Tompo no fitiavanao. Amen. Petraka ny Fiangonana. Hitsenatsika ny tenin'Andriamanitra ry havako dia andeha angataka ny fanahy masinantsika. Ataontsika eo am-pitsanganana indray ny hira 100 am'firana protestanta ka ny 15 ihany. Ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay. Misaotranao Jesosy, mbola mitatana sy nivimbina anay isanandro isanandro. Misaotranao koa mbola ahafahanay indray mandre ny teninao, mandray ny afatrao eto amin'izao toeran'izao ho voninahitra anaranao. Ny angatahany aminao Tompo dia irao ny fanahinao araka ny teninao hoe antsoy aho dia ho valiako ianao. Ary zaho andefa ny mpananatra ho any aminareo. Le fanahinao ary Jesosy no hirina hidiny eto amin'ity toeran'ity ho amin'ny mpanomponao tsirairay avy androany eto amin'izao toeran'izao. Dia mba voninahitra ao any ity fotoana ity. Misaotra Tompo. Amen. Petraka ny Fiangonana. Ny ten'Andriamanitra izay angalantsika ny fampahirezana dia ny Exodosy teo ihany toko 12. Exodosy toko 12 dia ny 15 ka hatrany amin'ny 19 izay tantara izay nampatsiahantsika teo. Dia ny tantara izay lalovana tao anatin'izany andro ny Pasika izany. Be dia be ny zavatra efa voambara tao anatin'ny fotoana izay niresahantsika teo tao anatin'ny lalany azo fijaliana. Tsy dia manakambara intsony fa ezahako atao fohy le toriteny, fa le toriteny fohy mino aho fa mba hisiahako ny sy fietraikany eo amin'ny fiainanao. Ny Exodosy toko 12 araka nyresahantsika teo dia ny 15 ka hatramin'ny 19. Zanak'ondry natao fanatitra. Nomena baiko ny zanak'Isiraely. Rehefa nomena baiko ny zanak'Isiraely aka zanak'ondry tsirairay avy isan'ny tokantrano. Aka ny zanak'ondry tsirairay avy isan'ny tokantrano. Voalohany zanak'ondry ray, faharoa tsy misy kilema, nasainy nalaina ny rehefa oka ireo. Zanak'ondry tsy misy kilema. Zao ry havana, ny zavatra nahagangana
dia samy tsy nisy nanda zany afatra sy baiko zay nomena izany reo zanak'Israely ireo, fa samy mitady ny zanak'ondry, na ny mahantra, na ny manana, na ny ory, na ny malahelo, dia samy naka le zanak'ondry fepetra nefa tsy misy kilema. Dikan'izany dia le zanak'ondry tsara indrindra, zay zanak'ondry mendrika indrindra, zay zanak'ondry fatratra indrindra, zay ny nalaina ho atolotra atao fanatitra ho an' Jehova. Eny isariako ny sainao voalohany amin'izao Pasika izao, inona ny zavatra mba hatolotra ho an' Jesosy androany? Inona ny zavatra mba hatolotra ho an' Jesosy androany ao anatin'izao Pasika, atserovatsika n'izao herinandro masina izao? Inona ny mba hatolotra antsika amin'i Jesosy? Isy fanapahan-kevitra ve androany ho raisinao androany eto amin'ity toerany ity hoe manoloana n'izao Pasika izao hanolotra ny fotoanako aho, manoloana n'izao Pasika izao mba hanomboka hiasa aho, manoloana n'izao Pasika izao hiala amin'izay mety fahazarany ratsy, mangeja, mamatotra iaho, ho atolotra ho le vonina ao anatin'izao Pasika izao. Vonina venao ny andray an'izany fanapahan-kevitra zany androany. Fa raha tsy vonina ianao nandray an'izany fanapahan-kevitra zany, matiatoko ianao. Atolory an' Jesosy izay mba ilaina androany. Raha mandondona ny varavarany fonao izy, raha mba te hiantrano aminao izy, inona nefa ny zavatra mbola mamatotra anatin'ny fonao? Misy karazana fakofako ve ao tsy alahany miditra aminao? Misy karazana fakofako ve ao tsy afahany mitoetra ao? Esory zany androany raha tianao ny ahita fiadanana sy fifaliana ao anatin'ity taona 2024. Faharoa, ny zanak'ondry rehefa novonoina dia nirahany na tetety eny amin'ny tolambaravarana, na tetety eny amin'ny tolambaravarana, araka ny voalaza any amin'ny Exodosy any alohany zao tantara zao, dia nisy loza zay anjoa tao Egipta, ary ny loza zay anjoa tao Egipta dia hoe hovonona ny matoa rehetra, hovonona ny zanaka rehetra ao anatiny zany tany ny Egiptianina zany. Fa saingy zao kosa zay tolambaravaraka nahitana ny rà dia nandalo fotsiny Jesosy. Tsy nisy famonona tao, tsy nisy loza tao, niatra tao anatin'izany tokantrano zany. Mitodika amina manokana ao anatin'izao Pasika izao ve mba misy rano Jesosy ve ao anatinao? Ao anatin'izao Pasika izao mba misy trasy ny rano Jesosy ve ao anatinao? Mba misy Jesosy ve ao anatinao? Fa raha misy trasy ny rano Jesosy ao anatinao, andalo fotsiny aminao zay mety loza na ady na aretina mety hitambesatra ny fiainanao, andalo fotsiny zany androany. Mba misy rano Jesosy ve ao anatinao? Fa zay tolambaravarana ka nahitana ny rà, tsy nisy famonona na niatra na loza tao anatin'ny tokantrano. Fa androany koa, raha misy olona manaiky androany andray ny rano Jesosy, raha misy olona manaiky androany andray an' Jesosy, tsy hisy loza ihany koa hiatra ny fiainanao, satria Jesosy no mitatana sy momba ny fiainanao mandritra ny andro pahavelomanao. Maherezy. Fahatelo, ny zavatra mahavariana ary havana dia ho an'ny Exodosy 9, lay loza faharoa zay niatra tany famafisan'ny fon'ny Egiptianina. Inona ny loza faharoa? Ho antsika moa inona ny loza faharoa? Ny sahona. Ny sahona ny loza faharoa. Iny tiako isitomana ny sainao. Zao ny voalaza ny tantara. Rehefa ny feno sahona ny tranony Egiptianina rehetra, feno sahona ny tranony Egiptianina rehetra,
dia mbola nitaraina izy, taraina tamin'ny sesy izy, ahoana esorina ny saona, esory ny saona rehetra ty an-tranonay fa ho alefanay ny zanaky Israely andova ho any ny tany Kanana ho alefanay. Zao ny valiny. Ireny 9 ny 9 dia hoy ny valo teny, dia hoy izy afakitsika angamba aloha ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy, ary hoy misesy tamin'ny Farao, aoka iseny voninahitra ao noho izay ataoko, raha oviana no angatahako, raha oviana no angatahako ho anao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao, anesorana ny saona aminao sy amin'ny tranonao ka ao aminao ao amin'ny ely dia misy azy. Raha oviana no anesorana ny saona ao amin'ny tranonao, ao amin'ny efitranonao, ao amin'ny fandrinanao. Ny valiny eo ny 9 zao no navaliny ny Egyptiana. Dia hoy izy, raha oviana hoy izy, raha ampitso ary hoy kosa izy, aokary. Dia aokary araka ny teninao mba hahafantaranao fa tsy misy tahaka an'i Jehova Andriamanitray. Zany hoe raha oviana ny anesorana ny saona hoy izy, raha ampitso, androany zany mbola hiara-tory amin'inona, androany mbola hiara-sakafo amin'inona, ary hoany mbola hiara-hifaly amin'inona. Ary ianao menao fa ary ianao mba ahoana, mbola hiara-tory amin'ny saona ve androany, mbola hiara-hisakafo amin'ny saona ve androany. Le saona ne tandindo ny fahotany, le saona ne tandindo ny fahalozany, fa androany eto amin'ity toerana ity mandraisa fanapahan-kevitra androany, tsy raha pitso na anesorana ny saona, fa anio no anesorana ny saona, anio no anesorana ny saona amin'ny tokantrano, amin'ny ankonana ao ny fianakaviana. Dia hiasa aminao ny voninahitr'Andriamanitra, hiasa aminao ny voninahitr'Andriamanitra, ary ho tanterahan'Andriamanitra aminao ny teny fikasany. Ho iaho hoe ny saona tandondo ny fahotana, ny saona tandindo ny fahoriana, ny saona tandindo ny fijaliana, aza mangatakandro tsy raha ampitso ny esorina ny saona, fa dia ny androany zao ora zao no anesorantsika ny saona. Tsanakery nanam-pahefana eo ny fiainantsika tsiraray avy. Farany ny 9 ary rehefa nihinana ny zanak'ondry dia izao no natao, ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy. Ny valahanareo voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotra, ny tehinareo hoe ny an-tanana, dia hohanina faingana izy fa pasika Jehova. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia zao: voasikina ny valahanareo, ny kapanareo eny amin'ny tongotra, ary ny tehinareo eny an-tanana. Ny dikan'izany dia zao: anio dia anio dia hiainga ho any amin'ny tany Kanana, tsy misy atakandro intsony, efa vonona ho any amin'ny tany Kanana. Manao anako ny fahavononana ao androany, tokony hisy fanapahan-kevitra lehibe androany, andalova ho andehananao ho any amin'ny tany Kanana. Fa raha manaiky ianao dia hiseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ray manontolo. Tantara ray faran'izay efa fantatrao ihany no maranaka an'izao toriteny izao. Mpizahantany anankiray, mpizahantany Alemana anankiray, ary mpizahantany io dia amin'ny mazany mampizahantany azy zany dia mitety faritra maro, voatsidiny avokoa ny ambanivohitra rehetra, voatsidiny avokoa ny hatrany ambany ravikazo rehetra, tany ampitan-drano masina tany. Rehefa tonga teo amin'ny tanàna anankiray izy dia nisy zavatra
mba nanaitra azy hoe mba hiditra anatin'ny fiangonana. Manao ahoana ny fiangonana ty ambany vohitra ty? Manao ahoana? Dia mba niditra tao anatin'izany fiangonana izany izy. Ny fiangonana moa na ty amintsika koa ara dia misy gardien na mpiambina, dia mba nisy koa ny azy. Rehefa niditra tao izy dia nanana etaeta hitendry zava-maneno. Fa le zava-maneno koa misy tranony, le orika zany misy tranony, dia mihidy. Rehefa mihidy dia nitaraina tamin'le mpiandriny fiangonana izy, tamin'le gardien zany. Ray aman-dreno izy, miangavy anao mba omeo any fanalahidy, fa mba te hitendry ny orika io i zava-manenonare io. Dia namaly le mpiandriny fiangonana, tovolahy, raha izany no andiananao ato ka hidiranao anatin'ny fiangonana, mandehana mivoaka. 70 taona ny andrasako an'ity fiangonana ity, olona iray ihany ny afaka mitendry zava-maneno teto, tsy afaka nomenao ny fanalahidy aho. Nitaraina ihany le tovolahy. Ray aman-dreny io, raha mba azonao atao mangetaetany mba hitendry zava-maneno io raha toka sitrakao. Namaly ihany ilay mpiandry ny fiangonana, tsy ho izy tsy mahazo mitendry ianao, olona iray ihany no afaka mitendry an'io ato anatin'ny fiangonana fa tsy afaka nomenao ny fanalahidy aho. Nitalao ihany ilay tovolahy, niangavy ihany farany. Tsy naharitra ihany ilay mpiandry ny fiangonana dia nanomeny fanalahidy ho an'nga Félix Mendelssohn fa zay ny anarany. Dia nomena ny fanalahidy, voana le zava-maneno dia niakatra izy dia nitendry. Nitovitovy an'le feonkira hoe ry raiky feno antra ity ny zanakao, ny foko dia mahantra raha lavitra aminao, no nitendreny nga Félix Mendelssohn. Rehefa mitendry an'le zava-maneno teo izy, nirotsaka ny ranomason'le mpiandry fiangonana, nitomany taitry nga Félix Mendelssohn. Ray aman-dreny io, inona ny mampitomany anao? Nanomezanao n'ity fanalahidy ty ve ny mampirotsaka ny ranomasonao ka mampitomany anao? Tsy anaka, tsy nanomezaka anao ny fanalahidy ny mampirotsaka ny ranomasoko, fa mampirotsaka ny ranomasoko dia naneninao raha tsy nanome ny fanalahidy ho anao. 70 taona ny andrasako amin'ity fiangonana ity, tsy mbola nandre feokira kanto mamelivelo nandona ny fanahako. Tao anatin'ny 70 taona raha tsy ny feokira zay nitendrenao. Ry havako, misy mpitendry zava-maneno mahilavitra no nga Félix Mendelssohn ty amoaka feokira kanto mamelovelo ny fiainanao raha toka mety anao. Saingy zao tsy mety anao satria mbola fihinanao ny fanalahidy. Raha te hita fiadanana sy fahasambarana ianao, omeo azy ny lakile dia amoaka ilay feokira kanto, anatanteraka ny teniny aminao ny tompo hoe manana ny lalana verana ny fiainanao aho, dia lalana hitondra fiadanana fatsiloza. Sangany vavaka isika. Misaotra anao Jesosy, misaotra anao noho ny fitiavana sy ny famindram-po izay nomenao anay. Mitaray ny isanandro ianao, mandondona ny varavarany fona isanandro ianao. Te hamoaka safatratra sy mahavesatretana, fa nomena re fitsarana mbola tsy mety ianareo. Mifona aminao Jesosy, tonga saina izay androany, mitodika aminao manokana, mangataka ny famindram-po, mangataka ny famelan-keloka. Jesosy, mamindravo aminay fampanota io, mamelany eloka i Jesosy fa tsy mendrika, mamindravo aminay fa tsy tanteraka Tompo, na dia niantso ny anaranao azy zany mba hiangaviana aminao, na dia teny raim-bava aza mba avoaka ny mpanomponao. Tsy ary voatanisanay ny fahotana, ny fahadalana tamin'ny lalana maro samihafa izay nizoranay. Nindra fonao Jesosy ny mpangatanay, amelanao ny fahotana. Mino azy Jesosy
fa ho an'izay ny olona ny bebaka marina nitaraina taminao dia namela ny heliny ianao ary nanatanteraka ny teninao hoe anaka na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanao dia vitsiko tahaka ny oram-panala ary na dia mangatrakatraka tahaka ny siara vitsiko tahaka ny volon'ondry fotsy. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, faly zay ka hitotorebika tahaka ny Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavelona ny elony sy ho sarina fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'Jehovah ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra Resy Mpalolanitra sy ny tany ary mino Jesosy Kristy izany lahy tokony ataontsika izay nitorotorona tamin'ny fanamaso nateraka Maria Virtsiny mbola tamin'ny azo fijaliana matika ny midina tamin'ny fiaintsika misaraka tamin'ny tamin'ny azo fakely miaraka tamin'ny tany mipetraka kavan'Andriamanitra Kristy avy amin'ny vidiny tsara vela sy ny maty mino fanahy masinao fiangonana masina milena sy tontolo izao fiangonana ny olona masina famelan-telo fitsarana ny tena maty ary fiainana mandrasikay voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompona. Petraka ny fiangonana iroso amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo isika. Dia mbola ao amin'ny tomboina ho amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy tombontsika. Manatitra hatrany ny fiarabanantsika rehetra nahatratran'izao andro firavoravona lehibe izao dia ny andro iarahantsika mihinana ny Pasika, andro anankiray ihany koa anasany Jesosy ianao amin'izao toerana masina izao. Efa narahantsika teo ny amin'ny lalan'ny azo fijaliana, ny zavatra tokony ho fantatritsika so tsarovantsika ny amin'izao lakamisy masina izao. Raha nijerevantsika ny boky ny filazantsara araky ny lika izay novakiny ndray aman-dreny teo, nampahafantatra antsika ny amin'izany fotoana lehibe izay niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianany tamin'izany fotoana izany. Ary raha toizantsika dia nisy ny firaisana latabatra tamin'ny mpianatry Jesosy tamin'izany fotoana izany, ary nitenenan'i Jesosy mihitsy tao anatin'izay firaisana latabatra tamin'ny mpianany izay hoe tena mba naniriko io ary naniry niara hinana ny Pasika aminareo dia mbola tsy tonga ny fotoana hialako. Androany koa Jesosy manasa anao eto amin'ity toerana ity, miantso anao eto amin'ity toerana ity, ary teany eo aminao ny etampony ny fandriana lalina tao anatin'ny fo mihitsy hoe mba hiara hinana amin'ny Pasika aminao amin'izao andro firavoravona lehibe zao. Ataovy zava-dehibe aminao zany, atao fifaliana ho anao mihitsy zany, fa araky ny tantara ry havana dia zao, ty fotoana anankiray ty mihitsy no fotoana lava indrindra ny fampitafatafan'i Jesosy, ny fampiresahan'i Jesosy tamin'ny mpianany nandritra ny fotoana rehetra izay niarahany tamin'ny mpianatra tamin'izany fotoana izany. Mety tao ny fampianarana isan-karazany nataony, tao ny asa mahagaga rehetra nataony tamin'izany fotoana izany, fa ity fotoana ity dia natokany mihitsy ho lava indrindra, ifampiresahana, ifampitafatafana, ifampidinidiniana tamin'ireto mpianatra reto. Ary araka ny efa nambara teo dia izao, tao ny fifaliana, totorebika, fiarahana amin'ny toeran'Andriamanitra. Tao ihany koa nefany ny anatranatra sy ny afatrafatra, tao ihany koa ny fampibebahana, tao ihany koa ny fampahafantarana ny marina rehetra, ary indrindra tao ihany koa ny vavaka izay nataon'i Jesosy ho an'ireto mpianatra ireto. Tsy verina lavabe amin'izany intsony isika fa te hampahatsiahanao aho hoe
mangetaetanao Jesosy. Mangetaetana iray hiaraka aminao izy amin'ity andro androany ity, fa tsy fantatro ny etaetam-ponao, tsy fantatro ny fandrinao, na mety ho fahazarana fotsiny, na hoe laka misy masina androany misy fandraisana fanasan'ny Tompo dia ndao hiazakazaka aloha, fa zay ny fotoana, zay ny rafitra sy ny lamina apetraky ny fiangonana, fa lay etaetam-ponao mihitsy ny takina androany mba hifanojo amin'ny etaetam-pon'i Jesosy amin'izao andro androany izao. Zany antony anaovantsika ny hira hoe ny foko ry mpamonjy mangetaetanao, maniry lalandava ny kambana aminao, tsy ho afaka ao am-poko ny fandrinanao, honendreny foko ho lampanao. Andaontsika hitsangana anao zany iray zany 700 ny andininy voalohany sy ny andininy faha2 manao ifinaritra ny saiko raha hipetrahanao fa reraka ny aiko raha lavirinao. Ataontsika zany izy zany 700 andininy voalohany sy ny faha5. Tamin'izany fotoana izany indrindra no nitodian'i Jesosy tamin'ireto mpianany reto, nanambarany fa izao ny mofinaina izay manaton'ady tsy mba honona, azay mino ady tsy mba angeta eta mandrakizay, izay mihinana ny nofoko i Jesosy sy misotro ny drako no manana fiainana mandrakizay, ary zao anangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny drako ny tena fisotro, fa naoviana ianareo Jesosy. No mihinana ny nofoko sy misotro ny drako dia atao zao fahatsiarovana. Andresika hitotsika atsiaro an Jesosy, akasary an-tsaina mihitsy hoe manahoana ny fifandraisam-pon'i Jesosy sy ny mpianany tamin'izany fotoana izany, ary manahoana ihany koa ny fanehodim-pitiavana izay nataon'i Jesosy tamin'ireto mpianatra ireto. Ho anao kosa amin'ity androany ity izay raisantsika latabatra amin'i Jesosy, andeha atsiaro azy isika, na dia mbola tsy tonga aza ny fotoana izay atsiarovantsika nanombona azy tamin'ny hazo fijaliana, fa mbola amin'izao andro firavoravona lehibe fihinanana ny Pasika izao, dia mba hitodika kely ny saintsika hoe no ny amiko kay, no ny aminao, no ny amintsika rehetrarehetra izao no nanombona an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ivavaka isika. Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakana eo, manondrika ny lohana eto anatrehanao zay ankehitriny, fantatra i Jesosy fa eto ianao, fantatra i Jesosy fa misy ny fanatrehanao zao fotoana izao, tahaka ny nanatrehanao indrindra
lay fotoana mamy loatra niarahanao tamin'ny mpianatra fa izay nambara taminay sy nampatsahivina nay teo ny fampitafatafan'ny mpianatra ny fampiresanao tamin'ny mpianatra ao nahafahan'ny mpianatra ihany koa ny fanakalo hevitra taminao zay rehetra tao anatin'ny fon'ny mpianatra ne dia nilazainy teo anatrehanao ary ny fampianarana rehetra avy any aminao hatramin'ny vavaka ho an'ireo mpianatra ireo nataonao zany tamin'izany fotoana izany. Androany koa Jesosy io mba tsy ho latsa-danja noho izany zao fotoana izao fa mba hitodianao aminay tsy ara-avo izay manatrika an'izao fotoana izao ahafantaranao mihitsy iza mory iza mohitsy ary tamin'izany fotoana izany indrindra neny no itenenanao hoe ndray aminareo reto ane lay amadika na nytany tenany tsy ara-avo mpianana hoe zave zany androany koa Jesosy ohatra ny mahatsiaro menatra izay raha mitopy any aminay ny masonao ny Jesosy ohatra ny tehiteny hoe ianao ane le amadika Jesosy eo menatra anao zay fa androany kosa mba diovy amin'ny rahanao zay mba tsy hisotro sy hinana fanamelohana ho an'ny tenanay izay ray latabatra aminao eto ka hinana sy hisotro amin'izany paska izany amasino zay Jesosy rakofy ny ranao hatrany atapintoka hatrany apalaty ary eo ka mba ho anisany anankiray mba hita fity ao anatrehanao ary tsy lay nitenenanao hoe ny anankiray aminareo ane lay amadika Jesosy eo misaotra anao zay ny amin'izao fotoana lehibe zao zay hinananay ny mofo isotrona ihany koa ny divay zay tandindro ny tenanao sy ny ranao Jesosy ary indrindra tandindro nylay mofo tsy misy masirasira tamin'izany fotoana izany ary indrindra Jesosy ny amin'ilay ranony fanekena vaovao misaotra Jesosy velatra eto anatrehanay ankehitriny zany marika sy ny famantarana ny amin'ny tenanao sy ny ranao zany Jesosy angatanay ny fanamasinana avy aminao reo Tompo ka ny mofo izay ho vakiana ho tandindro n'ilay tenanao niaritra teo amin'ny hazo fitsaloliana no kapohina no esoina no rorana ary ny kapoaka izay asandratraika isaorana ny anaranao ny amin'ilay fanekena vaovao araka ny teninao ho tandindro ny ranao miboiboika ho famelan-keloka ho famonjena n'izao tontolo izao saotra Jesosy ny olomba fidinao kosa isolo tenanao eny amin'ny vahoakanao eny Jesosy angatahana ny fanamasinana avy aminao mova tsareo Jesosy lay ny fidinao manokana tahaka n'ilay lehilahy anankiray avy natsaka ranony lolosiny nanamboatra ihany koa ny trano mba iarahana mihinana amin'ny Paska taminao no fidinao manokan'izany lehilahy zany tamin'izany ary tena nanatombony satria tao atokantrano no nidiranao mba ho tahaka an'izany koa zao dekona rehetrarehetra zao Jesosy le miazakazaka matraka riva amin'ny fanomponanao manatanteraka ny asa mpisoronana no fidinao manokana an' Jesosy amasinireo mba ho masina an' Jesosy ary ho tonga ny atokantranony ihany koa ianao saotra Jesosy ny anaranao mahavonjy no angatana izany vavaka izany amen mazo toerantsika rehetra toroko fa Jesosy Kristy Tompo tamin'ny alina izay namadiana azy ny dia nandray mofo rehefa nisaotra izy dia novakinika ho izy nanao hoe ity ny tenako izay atolotro ho anareo izao nataovy ho fahatsiarovana dia tahaka izany ihany koa ny kapoaka rehefa avy ninana izy dia ho izy nanao hoe ity ny drako ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro mba ho famelan-keloka fa naovi anareo ny Tompo mihinana amin'ny tony mofo itony ary misotro amin'ny tony kapoaka itony dia manambara ny fahafatesaka ianareo mandra-piaviko amen andeha roy ny Tompo fa efa voavoatra ny zavatra rehetra amen ny raha 420 no tanterahantsika nanaty nanao mpanavitra ho
ny olo-mahatra fahiny satria na izao na ianao isika rehetrarehetra zao a samy manan'izay rehetra mety nampahantra antsika teny amin'izao tontolo zao ny amin'ny fahotana sy ny faharatsiana fa rehefa manatona an' Jesosy a tsy mba misy ho laviny araka ny teniny hoe zay rehetra manatona tsy mba ho laviko mihitsy 920 ny raha ho tanterahantsika eo mpizarana ny mofo sy ny kapoka araka ny teny izay nambara tamintsika teo fa ty fotoana anankiray niarahan'i Jesosy nihinana ny Pasika tamin'ny mpianany tsy no fotoana lava indrindra ny fampitafatafany sy niarahany tamin'ny mpianany ary tamin'izay fotoana izay no nitenenan'i Jesosy tamin'ireto mpianany reto araka ny voalaza teny hoe ny anankiray aminareo 12 mirahalahy reto ane no hamadika tamin'izay fotoana izay indrindra samy nametram-panontaniana ny mpianany hoe sao de mbaza zavy e zany mpampianatra o zavy e zany tompoko hoy Jesosy nanao hoe izay miara manatsoboka ny mofo amiko voalohany
izy no amadika. Androany ianao andalo eny aminao eny ny mofosy ny kapoaka mba mametra koa fanontaniana amin'ny tenanao hoe sao de mba za lay mamadika an' Jesosy. Jesosy tsy mendrika fandinian-tena famantarana ny tena ny dikan'izany mba tsy hiapangany hafa ianao ka hiteny hoe hianina mihitsy ene zany ka hianina mihitsy ene zany fa ny tenanao mihitsy aloha jerena sao de za ve zany Jesosy. Andesika anao ny hira 7:30 mba tena hitaoman'Andriamanitra atsika mihitsy mba handiny tena ka anadiovan'i Jesosy atsika mba ho tonga madio am-posika mba atao miao hery Tompo ho tonga zanaka ao madio am-po mba atao miao hoe ho tianao tokoa ka ny fohatolotro mba raisona. Aoka ho fantatrao koa ry havana fa tamin'ity fotoana anankiray ity no fotoana izay natokan'i Jesosy mihitsy hampahafantarana ny mpianatra ny amin'izany fanadiovana izany. Araka izany tononkira hoe diovy aho hoe fanahy eo. Te hanadio anao mihitsy Jesosy, te hanafaka anao mihitsy Jesosy. Tamin'izany fotoana izany no fandaharany tamin'ny mpianany tamin'izany fotoana izany ka nandray ny servety izy na nandray ny lamba famahony izy dia nisikinany ary mipetraka ambany izy ka naka ny tavo izy ny filazany soratra masina azy. Aninony Jesosy?
anasa ny tongotry ny mpianany fanetretena lehibe nataon' Jesosy zany. Ny fandahatra tamin'ny Petera Jesosy tamin'izany fotoana zany. Ozy izy Petera nanao hoe sanatry amiko ozy izy Petera raha ohatra ka ianao tompo sy mpampianatra no anasany tongotro. Dia hoy Jesosy nanao hoe raha tsy manaiky ho sasako ianao dia tsy hanana anjara amiko. Hoy Petera nanao hoe eny ary manaiky aho ho sasanao fa ny lohako sasana fa aza ny tongotro e. Dia hoy Jesosy nanao hoe ny maloto indrindra aminao ry Petera no sasako. Androany miondrika ambany dia ambany mihitsy Jesosy anatin'izao fotoana izao mba hanasanao, hanadio anao. Meteza ho sasany Jesosy, meteza ho dioviny Jesosy. Fa inona ozy izy mantsy amin'ny Petera, ny maloto indrindra eo aminao no sasako. Fa tsy hoe ny efa madio ihany no sasany, fa no maloto indrindra satria ny tongotra no mandintany, ny tongotra no maloto indrindra. Iny mihitsy niondrehan' Jesosy ho sasana tamin'izany fotoana izany. Mandeha niteny ianao hoe inona no maloto indrindra eo aminao. Manaiky ho sasan'i Jesosy fa raha tsy manaiky ho sasako ianao iny Tompo any dia tsy hanana anjara amiko. Andao sika anaiky hitodika amin' Jesosy mihitsy hoe tia ahy ianao Jesosy, ary izany indrindra nanaovantsika ny hera anao ao Tompo. Hitodiantsika amin' Jesosy ka nekentsika fa azy isika. Tamin'io fotoana io ihany efa nresaka ny Petera isika teo, fa tamin'io fotoana io no ny fampiresany nitodian'i Jesosy tamin'ny Petera, nanambarany amin'izay rehetra tsy maintsy aretany, ny amin'izay rehetra tsy maintsy iseho aminy. Fa tao anatin'izany indrindra no ny voady Petera teo amason'ny mpianatra rehetrarehetra nanao hoe na manahoana eny fa na dia atao hatramin'ny maizy na hiala hatramin'ny fofinaiko aza
tsy vadika aminao zany any Jesosy. Afanampony redareda tao anatin'ny Petera zany ka nambarany teo anatrehan'ny mpianatra rehetra teo anatrehan'i Jesosy ihany koa. Fa nitodika Jesosy tenitenina anao hoe ry Petera, fa raha mbola tsy misy akomaneno akory dia fandà intelo sahady ianao. Sanatria dia sanatria zany ozy izy Petera. Fa inona tokoa ny zavatra nitranga? Haitsika tsara ny tantara fa i Petera ilay ny voady. Nanao zany fanekeny zany teo anatrehan'i Jesosy tokony nandahan'i Jesosy. Ary tamin'izany fotoana zany indrindra, rehefa nitopo tany amin'ny Petera ny mason'i Jesosy any, nibebaka Petera, nitomany gogogo satria tsy nahefa ny voady sy ny fanekena izay nataony tamin'i Jesosy. Azany indrindra natonga azy ikikika sy antsoantso tamin'izany fotoana zany taty aoriana, rehefa nitoro ny filazany tsara izy, nanambara tamin'ny olona, nampahafantatra ny olona fa tsy zavatra mety simba tahaka ny volamena sy ny volafotsy ozy izy nanavotana antsika rehetrarehetra zao tao anatin'ny fitondran-tena dala izay azontsika tamin'ny entindrazana. Fa ny rason'i Kristy tahaka ny andra ny zanak'ondry, tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. Zany indrindra no antsoantso atao amintsika ihany koa androany, mba hitodika tsika ka hatsiaro ny lasantsika hoe impiry sika nefa nandahany Jesosy any. Impiry koa sika nefa nanao voady sy fanekena teo anatrehan'i Jesosy, fa tsy vadika aminao a Jesosy, anaradianao a Jesosy, anao ny asanao a Jesosy. Nefa tsy zavatra kely toy inona akory dia fa injay fa mivadika amin' Jesosy itsika. Andesika anavoan'ny fanoloran-tenantsika mihitsy eo anatrehan'ny Tompo amin'izao alakamisy masina izao, ka hatsapa sy hatsiaro ny tena fitiavan'Andriamanitra antsika. Satria nahoana? Araka ny teniny hoe ianao ane dia firenena masina ho azy, ary vidin-drano teo amin'ny hazo fijaliana. Ary tsarovy fa Jesosy ilay nivavaka ho an'ny mpianany, mbola mivavaka ho antsika tsiraiavy, amin'ilay vavaka miezinezina manao hoe raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Ondray aman-dreny teo hoe tena tsy fantatritsika tokoa ve izay ataontsika? Fa za ry havana mahita fa rehtsika ny tenin'Andriamanitra, fantatsika ny tokony ataontsika, fa minimikipitsika dia mandeha amin'izay tsy tokony ho alehantsika, manao izay tsy tokony ho ataontsika. Fa sofa mbola eo Jesosy ilay mivavaka ho antsika. Andeha hibanjina ny hazo fijaliantsika, fa io no namonjenantsika tsirairay avy, araka ny tenin'ny Paoly apôstôly manao hoe jereo ny hazo fijaliana. Fa teo ny namonjenanay, androka anankiray ihany koa mbola ho famonjenantsika tsirairay avy. Andesika hitsangana anantinan'i Jesosy, manatona ka miondrika, hanoroka ny tongo masinao, zao zay olona tsy mendrika Tompo avoazoanao. Tena mifotsika mihitsy no anatonantsika an'i Jesosy ao anatin'izany hira izany. Jesosy Kristy Tompo hoe ity ny tenako izay atolotro ho anareo, izao nataovy ho fahatsiarovana raiso zany dia hano ary misaora azy ao am-ponao. Maminy foko ry Jesosy, ny famonjena
zay vitana ny adisokyo navelana tena faka atakiza Yesu malalo mamuntisu intunia Asuana tahaka izany ihany koa ny kapoka rehefa avininana izy dia hoy izy nanao hoe tindrako ny amin'ny fanekena vaovao zay alatsaka ho an'ny maro mba ho famelan-keloka raha izany destroi ary misaora azy ao am-pona aoka ny foko sy ny fona iara-mitempo tena ira aoka ny saiko sy ny saina ilai safidi matakiza Jesu malalo amutisu dunia raisuana zany mantsoantsonay Jesosy eto amin'ity toerany ity mova tsy tahaka ny Petera izay nanao fanekena miezinesina teo anatrehanao fa tsy hivadika aminao Jesosy eo tazony azy zay amin'izany teninay izany mba tsy hivadika aminao zay Jesosy fa hifikitra aminao tokoa mandra mpiala ny fofonainay misaotra anao zay satria tianay loatra ianao ary misaotra anao zay satria fantatray fa tsisy tianao very izay na dia raha imonja aza fa tianao andova ny fiainana mandrakizay araka ny teninao hoe tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo fa ataoko hoe sakaizy ianareo satria ny mpanompo ane tsy mahalala zay ataon'ny tompony e fa ny mpisakaiza kosa fampizara ny mantasy ny masaka mifampitondra amin'ny mavesatra eny mifanolotra ny ainy aza mba ho famonjena ny sakaiza diny misaotra Jesosy Jesosy sakaizana Jesoana sady tsy mahafoy Jesosy anay sady raha ny olona mety mandao Jesosy tsy mandao raha ny olona mety mandao ana zany tokoa Jesosy dia ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen
mazo toerantsika rehetra tompokoa eo ampanatazana ny fanatitra ary fanangonana ihany koa ny kapoka dia anatanteraka hira ny fefi. Isaorantsika ny tompo a ny amin'ny fotoana izay nafahatsika ny ray latabatra tamin'izao androany izao. Ny afatra apetraka amintsika ny amin'izao androany izao dia arak'izay afatra napetraka Jesosy tamin'ny mpianany ihany koa
taoriana ny fotoana izay avy nanasany ny tongotry ny mpianatra. Soratra ao amin'ny Jaona toko 17 zany dia nomboka amin'ny andininy 12. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa voasasany ny tongony dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray. Dia nanao taminy hoe, fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo manao aho hoe mpampianatra sy tompo, ka ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Ka raha izao tompo sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony ifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Amen. Izay no afatrapetraky ny tompo amintsika tsirairay avy. Izy tompo sy mpampianatra aza, niondrika ambany dia ambany nanasa ny tongotry ny mpiana. Maika avao izy fa ianareo tsy tokony fanasa tongotra kova, fianarana no avelako aminareo. Apetraka Jesosy amintsika izany, eo amin'ny fiainantsika andavanandro, amin'izay rehetra ataontsika naizanaiza toerana misy atsika. Inona moa no tianan'i Jesosy ambara amin'izany dia zao mila mifamela heloko isika. Maty antoka fotsiny tsika miazakazaka ty am-piangonana mandray fanasan'ny tompo, nefa kay ny ao anatin'ny fo maloto, ny ao anatin'ny eritreritra tsy arak'izay akory. Andao ifanasa tongotra, andao ifamela heloko, ary andao mba anetry tena tahaka an'i Jesosy. Misy olona nananao alahelo va ndana miazakazaka amin'ny fony? Misy olona manana alahelo aminao va? Aoka mba ho tsapanao mihitsy hoe za ty aneka tsy milamina raha mbola misy olona manana alahelo amiko e. Andao ifanasa tongotritsika satria nomeny Jesosy an'izany fianarana izany isika mba ho tahaka azy ihany koa. Andeha marana an'izao fotoana izao isika, ary ny voady apetrakitsika ao anatrehan'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny hira 350 tiako ny miaraka aminao Jesosy, naiza hitondranao ahy. Ataontsika ny andininy voalohany ao alohan'ny vavaka sy ny tsodrano, ary ny andininy faharoa kosa ao aorianan'ny vavaka sy ny tsodrano. Iaraka hitsangana sika rehetra. Zany no antsoantsonay Jesosy eto anatrehanao amin'izao ora sy fotoana iza. Efa nanapa-kevitra izay, andao amin'ny fahazaran-dratsinay, hiala amin'ny fahotana, tsy hanaraka intsony ny fanaon'izao tontolo izao, fa iova amin'ny fanavozana ny saina sy ny fanahy, amantatra ny sitraponao. Ary antony iorakorahanay sy irahanay izany tononkira izany, fa naizanay sy hitondranao anay dia hiaraka aminao izay. Misaotra anao izay androany Jesosy, satria nofidinao manokana tahaka ny mpianatra 12 lahy mba iray latabatra aminao. Ary rehefa tonga izany fotoana izany, akory ny fifalianao niaraka tamin'izany mpianatra izany, mba tsy ho latsa-danja noho izany ny fotoana izay nionanay taminao teto androany Jesosy. Faly ianao,
satria nanaky ny antsonao zay, nanohina ny fanasana zay nataonao taminay tsy ray avy izay. Fandroany kosa Jesosy, totsika any aminao zay araka ny afatra sy ny teny zay nampitaina taminay teo, fa mahafantatra amin'ny atsipiriha ny fiainanay tsy ray avy isam-batan'olona ianao. Eny fa nahatramin'ny afina indrindra aza ny fandrina sy ny etaetam-po rehetra tahaka ny nahafantaranao. Ilay lehilahy anankiray avy natsaka rano, tahaka ny nahafantaranao ihany koa fa ao an-tranony ao aneka misy hevitra tokony hiantranoanao. Dia mba ho tahaka an'izany ihany koa izay Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Mavesatra ny entanay, tsy fantatray ny lanja ny rano ray sy ny nentin'ilay lehilahy, fa ny lanja ny rano mavesatra mitambesatra aminay ny fantatray ankehitriny. Hitanao zany Jesosy, mba hijeriny tsy ray avy ihany koa ianao hoe iny olona mivesatra eta mavesatra iny. Teneno izy fa ho any an-trano ny hafa any ny tiako hiarahana mihinana mipasika aminareo. Tsy niady hevitra zany lehilahy zany, fa nanaky avy hatrany nampandroso anao sy ny mpianatra ao tao an-trano. Mba ho tahaka an'izany koa izay Jesosy androany. Vita teto amin'izay tempolo izao ny fanompompivavahana rehetra, fa mba hitodika kosa ianao dia mba hijeriny tsy ray avy androso any tokantranonay ianao Jesosy, satria ao anatin'ny tokantranonay ao ane misy ady ao, ao anatin'ny tokantranonay ao ane misy zavatra mampanahira-tsainanay, misy ny tsy fahampiana, misy ny fahoriana, misy ny zavatra mitambesatra maro isan-karazany ny amin'izao fiainana izao. Misy ny ao anatin'ny aretina, na ny tenanay izay mijoro eto na ny ankohonana, ny fianakaviana any atokantrano any. Mila anao Jesosy mihitsy mba hiatrano any atokantranonay. Jesosy io fantatro any aminay, aoka ho tsapana ihany koa fa tianay ianao Jesosy ary tsy mahafoy anay ianao. Isaoranay amin'ny fotoana tanteraka teto Jesosy, ny fotoana manapetra amin'ny maha-olombelona, fa ny fiarahanay aminao kosa Jesosy tsy hanapetra zany, fa hiara-dalana aminay mandrakariva ianao. Amakivaky indray ny alina, amakivaky ny ampitso, andalo ny sabotsy sy ny lahady ny pasika sy ny hoavy rehetra zay Jesosy, amin'izay rehetra tombonandrom-pahavelomana mbola omenao anay, ny angatanay aminao Jesosy dia mba ho eo anilanay mandrakariva ianao. Ka raha sendraka amin'ny tanondrika izay ianao ampitraka anay, raha sendraka reraka izay no ny ady-piainana sy ny azakazadavy ety amin'izao tontolo izao, ianao ampahery anay. Raha sendraka mandalo fahoriana izay Jesosy, ianao no ampitraka anay ao anatin'izany fahoriana rehetra izany. Raha sendraka diso lalana izay, na sanatrika solafaka eo amin'ny fiainana, ianao Jesosy anarina anay ary anoro ny lalana indray izoranay ka hiteny aminay hoe ity ny lalana ka andiana. Misaotra Jesosy, hoeny amin'ny isan'ny W ianao, hoeny amin'ny isam-batan'olona ianao Jesosy amin'izao minitra sy segondra izao, mba hijerika hitodika hijery ny mpanomponao, antany azy hoe inona ny tianao mba hataoko aminao. Manana ny etaetam-pony izy, manana ny fandrina izy, manana izay rehetra vavaka tianao aboraka aminao mpiainy vavaka izy. Ka meteza Jesosy, meteza Jesosy, meteza iainy ny vavaka mangina izay asandratry ny tseray avy ianao. Zany ka izany Jesosy honona etaetany mpanompo-kelinao, vavaky malotomolotra ihany, ary no ny abeny ao am-po aza Jesosy mety mihoatra, ary mety ho diso fangataka koa aza indraindray Jesosy. Nefa kosa ho izay hoe aka tsy ny sitraponay no atao,
fa ny sitraponina ao Jesosy satria malala ny hevitra hiverana nay ianao araka ny teninao dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Misaotra Jesosy. Dia raina mandrakizay ny anaranao ilay Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay ilay omembo ny nahitra mandrakizay. Raina eo izay ny an-danitra Masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao an'ny sitraponao ety antany tahaka ny an-danitra ananiana saza ananelany ekay tahaka ny anelany sy merika taminay aza mitondra ny fakapana manafana eo amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha iso ny tsodrano izay tononina amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompontsika ary Andriamanitra ny fiadanana ne ho aminareo tsaina iavy izy aniray androtsaka ny fiadanany ho aminao sy ny ankohonanao araka ny teny manao hoe fiadanako no avelako anareo. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao no hanomezako anareo ny fiadana fa ny fiadana no omenanao androany. Anananao fiadanam-po, anananao fiadanantsaina, anananao fiadanam-panahy. Mandihana amin'ny fiadanan'ny Tompo fa indra hoy ny Tompo mombanao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Misaotra Jesosy. Anao ny beranao ny anja, anao ny voninahitra izay fanao hatramin'ny taloha indrindra ary ho anao mandrakizay. Amen. Tiako ny miaraka aminao ny Jesosy na aiza hitondranao ahy hitoro-teny soa amin'ireo havako ahy. Ataontsika izany hira izany. Misaotra Jesosy. Ho tanteraka tokoa ane zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Haleluya. Masina Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mirava mpifaliana isika ombantsika mandrakariva ny Tompo.
Sia